Miarabantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS amin'izao alina izao. Eto amin'ny fandaharana Dinika no misy atsika izay andraisana vahiny ary iresahana ny toe-draram-pirenena misy mandalo amin'izao fotoana izao. Hiavaka ny amin'ity androany ity satria dia vahiny anankiroa no raisintsika androany, ahitana any Jacques Frédéric Rakoto Arivelona fantatry ny maro amin'ny hoe Dadida izay mpanolontsaina munisipaly avy eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Tonga sao eto amin'ny Dinika dia miarabanao. Ya, faly miarabanao Lorette dia faly miaraba ampijery ny télévision sy ny onjapeo MBS. Manaraka ihany koa misy any Christian Ratovondraona izay mbola ao anatin'ny conseiller municipal eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra ihany. Miarabanao, tonga sao eto amin'ny fandaharana. Dia miarabanao namana Lorette nanasanay eto amin'izao plateau zao dia miarabako ny technician sy ireo mpanaraka sy tapaka ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS. Miarabanao reto boka. Ye. Tonga dia hiditra amin'ny votoatin'ny resaka avy hatrany zany isika aloha dia ny toe-draharaha izay anisany hoe mafana aloha amin'izao ary anisany nanaitra ny mpanara-baovao dia ny fihetsika izay nataony ny mpanolontsaina munisipaly nandritra ny famaranana ny fivoriana teny amin'ny lapan'ny tanàna tamin'ny sabotsy lasa teo. Nisy an'ilay hoe nivoaka ianareo fananinina ianareo no nivoaka. Misaotranao ny farana marina tokoa tamin'ny zoma 18 Aogositra teo ny telo andro nanaovana ny fivoriana tsy ara-potoana teo anivon'ny filakevitra munisipaly n'Antananarivo renivohitra. Nivoaka ny mpanolontsaina teko Madagasikara satria nisy moa ny mpanolontsaina anankiray tao amin'ny RK nangataka ny hoe anaovana latsabato miafina. Nandritra ny taona maromaro zay dia tsy niatra le andininy fasivy amin'ny valopolo amin'ny lalàna 2014-020 tamin'ny 27 septembre 2014. Kanefa moa nangataka zareo fa tamin'ity taona ity vao miatra indray zany na fa nangataka izy ary dia nanapa-kevitra ny mpanolontsaina teko Madagasikara fa hivoaka satria iverina fa tokony ao anatin'ny mangarahara, anatin'ny ampabemaso tsangatanana ampabemaso ankariary zany no tokony andraisana fanapa-kevitra eo anivon'ny filakevitra tonga amin'ireny androm-panjakana samihafa izay manapa-kevitra ny organe délibérant satria tokony miendrika ny mpanolontsaina indrindra zany mpanolontsaina Antananarivo renivohitra zany na ny heviny ankalalana ankariary ara-pabemaso fa tsy misy akinafinafina izay mety hifonofono zavatra hafahafa zany latsabato miafina zany. Midika ve zany hoe matahotra ny ekipan'ny team ao anatin'ny mpanolontsaina munisipaly amin'ny resaka hoe firaisan-kina na solidarité hoe sao dia tsy hitovy hevitra raha toa ka atao latsabato miafina ilay izy? Ny antoko tiako Madagasikara aloha dia fahatsiavinasika fa antoko matanjaka indrindra eto Madagasikara ary manana ny rafitra sy ny pra-politika misy ny filompanorona ary ny fanapa-kevitra politika rehetra izay raisin'ny olom-boafidy anisan'izany mpanolontsaina dia laniera ary diniana miaraka amin'ireo ray aman-dreny izay ao anatin'ny pra-politika ary misy ny solidarité fa tsy araka ny mety fe mandeha hoe mety misy mpamadika na mivakivaky tsy mifampatokany tiako Madagasikara fa bloky anankiray ny conseiller tiako Madagasikara municipal ary dia manana izay firaisan-kina tena mampiavaka azy zay eo amin'ny fandraisana fanapa-kevitra sy ny fanaovana ny fomba fiasa sy ny tinidinika maro samihafa. Ka tsy misy ny fiahiahina na fisalasalana fa dia nanapa-kevitra niaraka hoe ary niara mivoaka fa tsy misy zany hoe fisalasalam-bazana zany ny eo amin'ny antoko tiako Madagasikara satria zany koa nefa marafitra iasana miaradia ary miara manapa-kevitra amin'ny zavatra rehetra izay atao. Misaotranao. Fa ianareo ve tsy milaza hoe naleo tokony hoe nijanona satria izay manko fa zay zany ny tonga dia hoe tonga ho an-tsain'ny olona rehetrarehetra hoe fananinina no hoe nivoaka dia tsy miverina intsony nefa n'le izy avy eo lany ihany ilay zavatra nanaovana n'ilay latsabato. Maro n'izany ny lany aloha dia ohatra nisy zao taona resaka ny fanotsina ny fanaparana ny budget rectificatif dia ny zara ny isa tao enay hoe nisy 720 raha 720 zany amin'ny 54 nisan'ny solombavambahoaka 570 dia nisy manaraka rehefa nisy moa zany ny baton'ny filoha tao anatin'izany dia iveriny fa lany zay moa dia tsy naneritreritra intsony hoe inona no lany sy lany satria
raha ny marina raha nanangatanana sy nandinika raha nisy angatanana atao izay amin'ny fomba mahazatra sy tokony izy dia nitsipaka an'ireo lahadinika rehetrarehetra ireo tiako Madagasikara fa sy nanaiky an'ireo lahadinika ireo. Fa hiverena kely ny eo amin'ilay hoe ianao teo ny teny hoe iray tsy mivaky ny antoko tiako Madagasikara, mitovy amin'izay daholo ve zany ireo mpanolontsaina avy amin'ny antoko izay anisany niaraka taminareo nivory nandritra an'izay 3 andro nanaovana ny fivoriana tsy ara-potoana izay sa? Raha ny marina moa zany mipetraka fanontanianao izay dia ny tiako Madagasikara dia antoko manana ny rafitra ho isika. Fa reo antoko sasany kosa reo dia misy vondrona toko ary vondrona fikambanana. Ary verina fa samy manana zotra andehanana ny aminazy ary moa ao dia misy efa misitaka amin'ny vondrona toko amin'ny ERK ohatra ny tenenina ka izy moa tsy tsara ny antoko sasantsika fa ny fomba fijery iombonana ny tiako Madagasikara izay firaisankina ny mpanolontsaina izay. Fa ohatra ny napisy resabe ihany koa no momba n'ity le hoe tomba izay hoe tafiditra anatin'ny lahadinika avy eo indray hoe misy mifamafao be ihany ny tao anatin'izay manahoana ny ina marina ny tena zava-nisy tao anatin'iny? Ny lahadinika moa io ohatra ny lasa fomba mahazatra tsy dia milamina ataondrareo ao anatin'ny mpitarika ny raharaha eo amin'ny ivon'ny birao mpanatanteraka sy ny ao anatin'ny birao marsy ny antoko tiako Madagasikara ny filakevitra. Satria eny an-dalana eny dia misy ny atao hoe ohatra ny ordre du jour additionnel angamba ohatra ny fanidinana eny ka ny tome izay groupe action izay vahiny ny tatana azy dia tsy tao anatiny misy ny lahadinika izy io ka nentina nefa fotsiny nampidirina atao ary nanteraka hita misy ary fa nisy mifaniliana mikorotana zareo ny tena mikorotana ny mpanolo ny ben'ny tanàna sy ny filohan'ny filakevitra mifanilika hoe iza napiditra ny tao dia mbola zany hoe misy sasy enjana moa zany io moa be da be ny zavatra resana hoe fampanantenana samihafa eo amin'ny fandehan'ny raha samihafa kanefa tsy tanteraka izany. Fa anisany hoe nalaza ihany koa ary hoe vaovao zany amin'izao dia angatahany maro ihany koa no momba n'ilay hoe valin'ny taratasy izay nalefanareo teny anivon'ny préfet de police inona no tena votoatin'izy io raha ohatra hoe somary averintsika kely ny ho fantatry ny olona zany dia nanahoana ny famaliana an'izay nahazo valiteny ve ianareo? Saotra nanome fitenenana ny taratasy nalefanay mpanolontsaina ny tanàn'Antananarivo izay avy amin'ny tiako Madagasikara dia nikasika indrindra ny akta tokony nataon'ny ben'ny tanàna nikasika ny atao hoe taratasy izay manafoana ny baila niarahana tamin'ny orinasa MBS. Izany zavatra izany dia tsy ara-dalàna mihitsiny ka izay no nangatahanay hoe io taratasy io acte io ve tonga marina any amin'ny préfet de police sa resaka tsy mazava satria raha fahitanay azy dia misy resaka tsy mazava le izy dia nantany zay androany tonga tany zay androany dia nivaly teny dia valiteny boribory ary azo lazaiko hoe anavina ihany satria valiteny napetraka le sekretera taminay fotsiny dia hoe tsy misy taratasy napetraky ny préfet de police ao fa reny inona moa point de presse nataon'ireny zany dia efa valiny ka aminay zany dia fanaovana tsinitsininy ny mpanolontsaina ny tanàn'Antananarivo ary zavatra ohatr' zany na dia fahalalam-pomba kely fotsiny ary taratasy ara-dalàna nalefanay any préfet de police tokony taratasy ara-dalàna koa napetrany taminay ka noho izany dia tsy maintsy mbola angataka fanazavana bebe kokoa zahay na amin'ny ben'ny tanàna na amin'ny préfet de police.
Fa efa nitenenao teo ihany moa le momba an'le hoe bay amfiteotika izay atao miaraka amin'ny groupe MBS raha anisany mafana ihany koa izy io ankehitriny ary tena mbola ao anatiny isika izao raha nandritra ny fotoana izay nanatanterahana ny fivoriana tsy ara-potoana anisany tafiditra tao anatin'ny ladinika izay tokony nodiniana avy io dia manahoana fahitanareo an'izay? Iverena kely aloha le hoe bailina amfiteotika natao niarahana tamin'ny MBS. Izy io dia natao tamin'ny taona 2000 ary nankatoavina tamin'ny taona 1920. Izany hoe ny bailina izay tokony handalo ao amin'ny filan-kevitry ny tanànan'Antananarivo ny fanekena azy dia ny fanafoanana azy koa dia tokony mandalo ao amin'ny filan-kevitry ny tanàna. Nefa moa ny zavatra hitantsika dia taratasy tsotra avy amin'ny ben'ny tanàna dia nilazany hoe foana le fifanarahana tamin'ny MBS. Dia manarak'izay koa ny bailina dia tokony 50 taona zay ny fanarahana. Kanefa tsotsotra eo fotsiny dia tonga dia miteny ben'ny tanàna hoe foana le izy ajanona le izy, ka izany tsy ekenay mihitsy satria tokony anjaranay mpanolotsaina ny tanànan'Antananarivo no manafoana na tsy manafoana zavatra ny fanarahana. Raha ny fahitanareo anazy efa nisy ve karazana fifanarahana tahaka izao natao teo amin'ny tanànan'Antananarivo dia ny solony ataoko hoe ny mpitondra zany ny mpitantana dia nijanona ve le isany toy sa hoe manona zany tafiditra anatina resaka politika ve ty zavatra ty raha ny fahitanareo? Raha ny fahazahoako azy aloha ny tena marina zany bailina zany efa fifanekena dia tokony tanterahana hatramin'ny farany. Fa ny fahazahoanay anazy ary tena mazava be le resaka dia misy resaka politika le izy, zay ny fahitanay azy, na izy iteny zay ny fahitanay azy satria ny orinasa MBS, orinasa malagasy MBS ihany no tena voakasika io zavatra io. Zay zany le izy ka olalaovan'ny zareo amin'ny resaka politika zany le bailina, le fanafoanana le bailina ka tsy ho ekenay mihitsy zany fa aloha andalo mpanolotsaina ny tanànan'Antananarivo. Anisany tafiditra tao anatin'io raha tsy diso tao anatin'ny ladinikareo le momba le hoe imesy. Ya, misaotranao izay imesy zay indrindra tovy lenta amin'ny fifanarahana tamin'ny MBS. Io IMS io zany dia orinasa zay nangataka fifanarahana tamin'ny commune tamin'ny 1990. Ny MBS tamin'ny taona 2000 mitovy mihitsy ny lanjan'ireo. Kanefa amin'izao fotoana izao dia ny MBS hofoanana fa kosa ny IMS tadiavina ho amidy aminy ilay tany. Izany aloha dia misy zavatra hafahafa sy tsy mazava ka mbola angatahanay fanazavana momba an'izay. Tafiditra tao anatin'ilay taratasy nalefanareo teny anivon'ny préfecture ve ny momba an'izay sa? Raha ny IMS aloha tsy mbola tafiditra fa kosa ny resaka bailina amfiteotika dia tena nangatahanay fanazavana. Ny fanazavana fotsiny nangatahanay dia fa valy tsy mahafapo ny menanay satria tsisy valy mahafapo fa ambava avy amin'ny sekreteran'ny préfet de police nazahoanay valy. Manampy mety kely namana aloha fa voalazany namana CM Frédéric teo fa ny atao hoe organe exécutif dia mi-exécuter arakan'izay ny délibération zay ataony organe délibérant na ny mpanolotsaina. Kanefa amin'efa miben'ny tanàna indray manao hitsin-dalana, manao letrezana, ohatra manao mpitolo indraindray mandingana an'izay laminasa voalazany lalàna izay.
ohatray mantsy ny nametranay tamin'ireny fandrodana na amin'ny ao amin'ny MBS na misehatra orinasa zay akatokatona sy angatana akato hoe mibetabe ny conseillère social sy économique dia betabe ny tsy anasa zay na tonga anay zay mpanolotsaina ny tanàna Tananarivo foana mitodika andina tiako Madagasikara mijery ny sosialim-bahoaka indrindra ao amin'ny amiana raha tanàna moa no tondra ny fakahirezana ny havana izay namohiny ihany amin'izao Covid-19 zao ary ireo andala pitsaboana dia hositrana rarina hositrana aingana zay no mpanolotsaina Tananarivo dia mendrika ny mpanolotsaina Tananarivo zay teo ny mijoro amin'ny heviny ary tsy manao kinafinafina rehefa mandray délibération fa amin'ny alalan'ny sangatanana mazava tsara mihitsy izay ny fanindrina ary zay no rarina hitoy amin'ny manaraka amin'ny alalan'ny sangatanana. Fa raha ohatra hoe lasa fanao eo anivon'ny fivoriana ny mpanolotsain'ny tanàna ny momba an'ilay hoe atao latsabato miafina ilay izy na dia tokony atao an'izay ilay hoe tsangatanana izay asa dia ahoana nareo ve zany nivoaka foana isaky ny misy aniny satria mbola ho andanika ihany koa rehefa avy eo hoe zava-dehibe ve ilay hoe tsy maintsy nivoaka ianareo sa afaka natao ihany no nifidy araka ny lazaiko teo. Na ny fomba fiasa ary apetraka kely satria misy moa ny asam-bomiera izay ao anatin'ny organigramme ny conseil municipal misy ny vomiera isan-tsokajany ary ny asan'ny vomiera tokony andalo dia ho anivon'ny séance plénière no lanina zay vao hoe izy natao délibération fa ny président conseil municipal dizindray mamaritra hoe eto tia délibérena ty tsy délibérena ty délibérena ohatra ny arakaraka zay fandaminana sy veriny aminazy fa zavatra ohatrany mila laminasa be no zay nao hoe amin'ny manaraka ve mbola mivoaka rehefa misy ny lasabato miafina iny dia mbola araka ny toromarika zay hoe tsy maintsy misy ny concertation misy ny fampiresana foana amin'ireo ray aman-dreny amin'ny bureau politique sy ny laminasa tokony andinika an'izay fa everina fa zay mahasoa ny tanàna Tananarivo mpanjina ary mpanjana zany ny mpanolotsaina ny tanàna Tananarivo amin'itiako Madagasikara tsy maintsy hita foana ny lalaka sorana sy fandaminana manaraka. Tsy haiko hoe mbola manana anampiana an'ilay resaka fihetsika izay nataony conseiller municipal tamin'ny Zoma ve ianao Andriamatoa Frédéric satria hoe nareo zany ny safidy hoe andeha hivoaka le izy nefa raha ny hita dia 7 contre 7 manahoana ya misaotra anao na amin'ny fitenenana le izy marina fa hoe 7 raha ohatra ka ataony latsabato zany na miafina io na tsangatanana fa ao anatin'ny lalàna 2014-020 dia milaza fa rehefa mitovy ny vato manao tsi sy manao eny dia izay misy ny président no mitondra anazy zany hoe manana vato ray fanampiny zany président ka mazava ho azy tonga dia mitongilana makany aminy zany le fandresena zay zany le izy ka raha izay zavatra izay dia aminay zany tsy hitako hoe inona ny mbola hijanonanao fa fantatra zany fa efa misy kajikajy vitan zareo aloha zany mikasika n'ilay fifidianana ka ny anay tiako Madagasikara zany dia mbola manamafy izahay hoe aloha mangarahara ny fifidianana na oviny io na oviny aloha mangarahara ny fifidianana zany hoe raha ny tianay aloha dia aloha tsangatanana dia hita eo marina rehetra mikasika an'izay fa tsisy asiana matoa zay misy vato miafina dia misy heritreritra ao ambadika ao zany hoe miafina zany zavatra tsy mazava ao anatin'ny maizina zany tsy mazava tokoa zay zany le izy ty fantanina anankiray ity no antsika mamarana azy sady apetrako aminareo mirahalahy mianaka izy ity dia hoe ahoana fahitanareo ny fandraharahana eto Madagasikara ho an'ny mpandraraha malagasy indrindraindrindra tsy haiko hoe izy any amaly voalohany aminareo aloha zany amaly azy ya raha izao manjoan'ny orinasa MBS zao aloha dia hita mibaribary ny didijadony ben'ny tanàna izany hoe zany raha misy mpandraraha te hitondra mivola ny eto a Madagasikara na hoe mpandraraha malagasy dia tokony anana inona antoka tokony anana antoka izy zany amin'izay vola ho ampiasainy eto Madagasikara
kanefa raha izao manjoan'ny orinasa MBS zao no mitranga dia betsaka zany ny mpandrara matahotra ampiasa amin'ny volany eto Madagasikara ka aoka re anara-dalàna na ny mpanatanteraka na ny mpanolotsaina fa satria io nataon'ny ben'ny tanàna io dia mampirisika ny mpandrara tsy ampiasa vola eto. Ohatra fotsiny zao ny MBS zany raha akatony raha ohatra ho alainy ny tany dia janona teo zany ny MBS de nakaiza daholo zany le vola be na nanamboarana ny fotodrafitrasa na ny vidianana fitaovana ahoana daholo momba an'izay ka mila antoka zany ny mpandrara raha ny fahazahoana azy mila antoka ny mpandrara mba ilamina zany le resaka fanofanatany indrindraindrindra satria resaka vola be miasa ao de tokony mba ajaina zany le mpandrara amin'izay zavatra zay. Fantatro zoky efa feno de feno voalaza ny conseil municipal Friderique teo fa everina fa niatsonjay atao tako zao dia mampiematra tokoa ny fandrarana eto amin'ny firenena ary everina fa miantso koa ny CFM izay fampihavanana malagasy mana commission réparation izy amin'ny resaka tamin'ny fanokana-panjakana tamin'ny taona 2020 tokony raha ny fahavoazana na azo an'ny MBS dia tsy tokony ilana atsonjay ny MBS fa tokony mena iasa ankalalana zay no fijerinay mpanotsaina tiako Madagasikara. Fandanina farany fandraika amin'izay hoe tsika tena mamarana anazy angamba hoe satria anisan'ny voaresaka hoe tsy nalo hofatany no antony hoe anesorana ny MBS eto amin'ity toerana eto anosipatrana ity inona no karazana loharanom-baovao renareo manodidina an'izay mety voaresaka. Raha izay momba an'izay zavatra zay tena diso petraka zany le inona moa zany le eritreritiny ben'ny tanàna amin'le izy satria zao ny MBS de efa nifanaraka teny voalohany misy clause io zavatra io efa mifanarahana io ka zay clause zay ohatra nitsahan'ny ben'ny tanàna tamin'ny 2009 efa fantatsika ny nanjoan'ny MBS tamin'ny 2009 ka tsy afaka namokatra intsony ny MBS nanomboka 2009 hatramin'ny 2016 fa kosa mbola nieritreritra ny MBS zany anohy ny asa dia namerina nanamboatra ny fotodrafitrasa izy tamin'ny 2018 ka rariny sitsiny kosa raha ohatra ka nijanona ny asan'ny MBS sady koa amafisiketo no ny sotasotan'ny olona no navoan'ny MBS tamin'ny 2009 ka mbola nanarina an'izay rehetrarehetra zay zany MBS ka rariny sitsiny izy raha ohatra ka tsy naloha le hofatany ary amin'izay koa mbola nisy ny fisotomana lisansan'ny MBS tamin'ny io periody io ka noho izany dia rarany sitsiny izy raha ohatra ka tsy nandota amin'io fotoana io ary ampiko an'izay koa nisy fampanantenana natao amin'ny fitondrana tamin'izany fotoana zany ary mbola mitondra ankehitriny ny ina moa zany hoe fanerana ny vola tsy ny zavatra simba tamin'izany fotoana zany ka ankehitriny nefany hatramin'izao tsy mbola hita izahay ka noho izany dia rariny sitsiny ary manarak'izay nandovola ny MBS ange 2016 2017 2018 2019 nalohany ange ny vola ka tsy hitako hoe aiza le olana tokony hipetraka satria aminay zany ara-dalàna tsara ny MBS raha mikasika ny hofataniny. Hoentsika mamarana azy aizany inona zany no amin'ny tinanareo an'izay rehetra voalaza antsika teto izay
tsy haiko hoe izy aminareo rolano amitina mba ay ny amitinanay azy zany de zao hoe mangataka izahay a mba afatra ho an'ny be ny tanàna mangataka izahay mba aoka re anara-dalàna foana isika rehefa manao zavatra fa tsy anao didijadona ary aoka izahay mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo anao ny asanay fa tsy ametrahana botolo sy didijadona fotsiny amin'ny zavatra zay tiany mpanatateraka atao ka noho izany todika aminao a monsieur le maire aoka retsika ay hiara iasa sotra tompoko eny ary mankasitraka anareo mirahalahy mianaka ampatsahivina ihany a Jacques Frédéric Rakotoarivelona idadida izay conseiller municipal eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy Christian Ratovondraona izay conseiller municipal ihany koa na mpanolotsain'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ireo zany no nivahiny teto tamin'ity andro an'ity mankasitraka anareo nivahiny teto amin'ny dinika androany de mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray misaotra anareo tompoko de mankasitraka amin'ny mpijeriko veloma tompoko